ny fofeno fifaliana no iarabako ndray atsika menakavy a panaraka ny tambajotra serasera ny page Facebook ny compte ny groupe tsaiko daholo moa izay anarahantsika zany mafaly andray zany no mampilaza atsika aty France aty Europe aty Amerique aty Dubai Kuwait Maurice sy tsy voatanisako satria ialako tsiny so de maro ireo firenena tsy voatanisako eo dia malahelo tsika eo ary zay tsy mbo tanisan'ny Pasteur fa dia ny Alarobia ho avy izao ndray amin'ny valoral ora tia France dia isy toriteny sy fampianarana ndray entiko arahana vavaka Delivrance à distance izany hoe amin'ny valoral any France fa amin'ny sivural tia Madagascar io lera io tsotra le zavatra ho ataotsika ampianatra anareo ny mahatonga ny areti-po mahatonga ny olona manana problème ao fo mahatonga ny olona tratrana karazana aretina tsy asitraniny dia ampafantatra izay zavatra zay amin'ny tsika menakavy ny tenako amin'ny ty Alarobia ho avy izao ity zany za tena resy lahatra fa tsy maintsy andray fahasoavana ianao tsy maintsy andray fitahinako apitao amin'ny namana rehetrarehetra ty France manova partage maximum manova ino zany fizarana na ren'le affiche kely eto amin'ny tambajotra serasera na ny zatra raha tsika toy dia arao daholo eny rehetrarehetra eny fa andraisantsika fahasoavana zany dia azotsika apitaina amin'ny fianakaviana satria tena mahasoa indrindraindrindra amin'iren'le groupe tsy tiatsika reny tena miangavy atsika amin'iren'le groupe manenjika fivavahany reny dia apitao any zao filazana izao tsy mampaninona zay commentaire eo tsy dia mampaninona zay commentaire eo afaka mamely daholo zay te amely afaka miteny zay te hiteny fa tsy maninona fa apartao ny émission apartao raha pitso Alarobia moa zany Alarobia satria Alarobia 12 Avril izay amin'ny sivural eto Madagascar fa amin'ny valoral aty France dia apitao izay filazana izay fa tena zava-dehibe iresaka momba amin'ny fo sy ny fiatraikany hoe rehefa voadona ny fon'ny olona marary fon'ny olona inona daholo fiatraikan'izany amin'ny fiainatsika inona ny vahaolana toko fa tena zava-dehibe ny andrenisantsika ity fampianarana mahafinaritra ity ho tahin'Andriamanitra menakavy samy hotratsy ny fotoana Alarobia amin'ny 12 Avril amin'ny valoral ora tia France amin'ny sivural tia Madagascar veloma tompoko